Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio atalata fa 7 ny volana Jolay 2026. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia ampahery anareo tsiraray avy satria napetraky ny fanahy masina tao anatiko ny amin'ny fampaherezana zany ho antsika tsiraray avy eto. Satria mila isika mahazo ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy hadiso lalana antsika ho any an-danitra. Ka alohan'izany dia manasa anao aloha zako hiarivavaka amiko alohany hanambarako izay teny ampaherezi ny fanahy masina ho antsika. Hiarivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, indreto izay zanakao Jesosy, miantso anao, midera anao, mankalaza anao. Ka mangataka aminao aho Jesosy, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankonako, ary koa zanakao tsiraray avy eran-tany. Mangataka aminao aho Jesosy, oka Tompo ny fanahy masinao no hitarika izao fotoana izao. Fanahy masinao ampianaro izay, mitenena arak'izay tianao amin'ny teny izay omenao anay zanakao tsiraray avy. Ampahirato ny mahasopana anay mba tsy ho diso anjara any an-danitra izay. Satria ianao lay manova anay, ianao lay mampianatra anay, ianao lay eo aminay mandrakizay. Ka mitenena fanahy masina, rakofy amin'ny ranao Jesosy izao fotoana izao, mba ho voninahitra rery any. Misandrata Jesosy, misandrata Jesosy. Fa izao kosa dia hiena ambany dia ambany Jesosy, tahaka ny tenin'ny mpanomponao Jaona mpanao batisa Jesosy. Fa ianao Jesosy dia tsy maintsy mitombo, fa izao kosa Jesosy dia tsy maintsy mihena Jesosy. Ka misaotra Jesosy, voninahitra ho anao rery any. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahako izao vavaka izao. Aleluia. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo, ny teny izany izay hoentiko, izay ampaherezi ny fanahy masina antsika anio dia ny fiazakazahana izany izay ataontsika tsiraray avy ety ambony tany ety ho any an-danitra. Izany hoe miazakazaka isika ho any an-danitra, izay mihitsy no nambarany Paoly apôstôly, fiazakazahana tompoko no atrehantsika ety. Manao ahoana moa izany azakazaka atrehantsika ety ambony tany izany? Ovakintsika ny ao amin'ny bokyny Korintiana voalohany toko 7 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Korintiana voalohany toko 7 andiny 420 ka hatramin'ny 720. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao: ny fifehezantena ataony mpiazakazaka, andiny 420. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa dia ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha koa toy izany mba azahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahono tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety olo ihany, fa isika kosa dia mitady ny tsy mety olo. Raha izao ary dia miazakazaka aho, nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana, ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia ho lavina kosa. Amen. Ry havana, tsara be ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay nambaran'i Paoly apôstôly izany. Eto zany dia mazava tsara mihitsy fa misy azakazaka ataontsika ety ambony tany, fiazakazahana mba ho tafiditra ny lanitra. Amen. Ry havana, rehefa miazakazaka ny olona anankiray dia tsy mitoditodika any ariana, satria mianjera raha ohatra ka mitodika any ariana. Raha ohatra ka miazakazaka isika sady mijery ny avao arianantsika, dia fantatsika tsara fa tsy ho tody isika amin'ilay toerana alehantsika. Eto izany tompoko dia ady ho an'ny tsiraray avy, loka ho an'ny tsiraray avy ny azakazaka izay atrehantsika ety ambony tany. Amen. Mila isika mahono tena, mila isika mahalala
ny tokony ho sahazantsika. Mila isika mahafantatra ny lalana alehantsika. Ry havana misy lalana anakiroa. Ny iray ho any an-danitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny iray ho any amin'ny elo, ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Iza amin'ireo ny alehanao? Iza amin'ireo no azakazaka atrehanao amin'izao ora sy fotoana izao? Oka isika alala tsara ilay azakazaka masina izay atrehantsika ety ambonin'ny tany. Averiko vakina ny verset dia mijanonako arak'izay tiany fanahy masina anazavany azy. 2:4. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa dia ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha ho toy izany mba ahazahoanareo. Amen. Ry havana mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ity tany ity izany dia tany fiazakazahana. Amen. Tany fiazakazahana. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly, tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana. Amen. Fiazakazahana ity tany ity. Aza matoritory intsony, mifoaza amin'ny ara-panahy. Raha teo any an-danitra tompoko, ho an'izay teo any an-danitra no ambarako eto izany. Tena mazava tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tany fiazakazahana. Dia antoy dia hoe dia samy miazakazaka avokoa. Aleluia. Samy miazakazaka avokoa isika tsiraray avy tompoko. Alay sary an-tsaina mihitsy hoe samy amin'ny linonany isika tsiraray avy. Misy faritra arahantsika izany. Tsy afaka mihitsy izahako andeha haka ny linona ny olona anankiray izay mitsangana eo akaiko aviana eo ankavanako. Fa ny olona tsiraray avy dia samy manana ny intsiny eo alohany. Amen. Samy manana ny intsiny eo alohany. Ary samy manana ny fomba fiazakazahany. Amen. Misy ny ivily ho any amin'ny fahaverezana. Misy ny tsy anitsy tsara dia ho very any amin'ny fahaverezana. Oka isika tompo tena ho ahitsy tsara ny azakazakantsika mba ho tafiditra lanitra isika. Aza mijery ny avianao, aza mijery ny havanananao, fa ny anao jerevo ny azakazaka ataonao, fa so dia voatsotohana ny tongotrao, so dia hianjera ianao, ary ho lavo dia tsy ho tratranao ny any amin'ny fahatongavana any an-danitra. Amen. Dia ho ihany koa ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe nefa dia ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha koa toy izany mba ahazahoanareo. Amen. Fanontaniana no apetrany amin'ilay hoe nefa dia ny iray ihany no mahazo ny loka. Amen. Engany ahazo ny loka isika dia ny valisoa izay omeny tompo antsika raha tody hatramin'ny farany isika, fa tsy reraka eny an-dalana. Dia ho ihany koa ny tenin'ny Paoly hoe miazakazaha koa toy izany mba ahazahoanareo. Amen. Mila antsika miazakazaka tsara amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary fiainana izany dia ao amin'ny Jesosy izany ny fiazakazahana ataontsika. Fa tsy mivilivily etsy seroa, fa raha tsy izany dia menjera isika dia any amin'ny afobe no mivantana. Eny tompoko misy ny afobe. 5:20 isika izao. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahono tena amin'ny zavatra rehetra. Amen. Natrelotsika izao. Izany hoe rehefa miazakazaka isika tokony ahono tena izany. Tokony ahatsapa hoe atreto. Fa tsy hoe kory hoe mila antiana, mila andria, na hoe tsy maintsy izao. Ry havana ny azakazaka antsika dia azakazaka masina io. Azakazaka masina io. Fa tsy hoe kory hoe zavatra ety ambonin'ny tany, zavatra hita maso zany. Zavatra izay hitantsika maso dia ho levona sy ho lo avokoa izao rehetra izao. Fa ilay azakazaka masina ambaran'ny Paoly apôstôly eto dia ny fiainana mandrakizay izany. Aza miarerena ety ambonin'ny tany ho an'ny kalalao tompo, fa ho simba sy ho potika avokoa izao rehetra hitany maso tsika izao. Amen. Miala tsiny aho amin'izay olona tsy mahita, izay jamba,
ny tompony anasitrana anao. Amen. Oka isika tompo tena iay ny amin'ny mandrak'izay, ny amin'ny hoavintsika. Dia hoy ihany koa ny tenin'ny Paoly hoe, Averikely Mpandeha amin'ny 9:20 ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahono tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa dia mitady ny tsy mety ho lo. Amen. Ry havana, maro ny miazakazaka ho an'ny nofony. Amen. Ho an'ny nofony, ho an'ny tenany. Maro ny miazakazaka toy izany eto ambonin'ny tany. Miazakazaka mba hahazahoana vola be, miazakazaka mba hahazahoana trano be, miazakazaka mba hoe anambady hahazahoana taranaka, miazakazaka ihany koa mba hoe hahazo voninahitra, miazakazaka ihany koa mba hoe hahazo loka zavatry ny tany. Ry havana, mila tsika mitandrina fa tsy azakazaky ny tany akory no ambarany tenin'ny Paoly apôstôly eto ho antsika, fa azakazaka ho any an-danitra mba ho tafiditra ny lanitra isika tompoko. Tokony izany no hiazakazahantsika, fa tokony tsy hanay ny amin'ny nofo isika raha tena ao amin'i Jesosy. Ry havana, mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly fa misy izany mitady satroboninahitra mety ho lo, zany hoe satroboninahitra mety ho lo, zavatra mandalo, zavatra mora simba, zavatra tsy aharitra. Raha ohatra mahita isika sakafo lo dia tena hoe misy ara-maimbo mandalo isika ety tompoko. Oka isika hitady ny tsy mety ho lo, oka isika hitady ny tsy mety ho lo. Oka ny azakazaka antsika ho any an-danitra mandrakizay satria any no tsy mety ho lo. Aza miay izao fiainana izao. 20. Raha izao ary dia miazakazaka aho, nefa tsy toy ny manao kitoatoa. Amen. Atrelotsika izao. Eto zany Paoly dia niteny mihitsy izy hoe izy zany dia ny azakazaka nataony izany dia tsy nanao kitoatoa izy. Amen. Tokony tsy manao kitoatoa koa isika, satria raha manao kitoatoa isika dia ho very mandrakizay ny fanahintsika. Oka isika tena anahaka any Paoly, tena hiezaka mihitsy tsy hanao kitoatoany amin'ny azakazaka ataontsika ety ambonin'ny tany. Maro be ny olona mivazivaziny amin'ny fanainy. Aza mivazivaziny amin'ny fanainao tompoko. Mandalo isika ety, mielina isika ety. Vetivety foana dia lasa isika. Vetivety foana. 20 ihany dia hoy ny toyany hoe, ary mamely totoondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Amen. Ry havana, aza mivazivazy rehefa ao amin'ny tompo dia ao amin'ny tompo, fa aza misabaka ny tongotra ray any amin'ny boîte de nuit, tongotra ray any am-piangonana. Very ianao. Ny tongotra ray any amin'ny fahadalan'izao tontolo izao, ny tongotra ray any amin'ny hoe hivavaka. Tsy atompoko. Okitsika tena iorina tsara, hiala amin'ny ratsy rehetra, mijoro tsara satria ny fanahintsika dia sarobidy mihoatra noho ny volamena. Aza manao kitoatoa, fa oka tena hijoro ho vehivavy, ara lehilahy na oka tena hijoro ho lehilahy. Ho lehilahin'Andriamanitra, ho vehivavin'Andriamanitra. Miaramila ne isika tompoko. Manao ahoana moa ny ara-panahintsika? Satria isika izao no hitsara anjely rehefa tonga ny fotoana. Homendrika ve isika sa tsy? Homendrika ve isika sa tsia? Mila isika tena tsy manao kitoatoa ny ara-panahintsika. Amen. 17 farany. Fa asiako mafy ny tenako homangana ka andevoziko,
fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa. Amen. Ry havana, tsy maintsy isika mizaka mafy mitondra ny azo fijaliana antsika tsiraray avy, mitondra ny azo fijaliantsika, mitondra ny azo fijaliantsika tsiraray avy. Samy manana azo fijaliana isika. Ento tsara ny azo fijalianao, oka izaka ny mafy isika, tahaka ny Paoly apôstôly sy tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay lasa teo aloha. Tiantsika ny tompo, miantso antsika izy tena iorina mafy ao aminy, iorina tsara ao aminy. Tsy hanao vazivazy ny azakazaka izay andalovantsika ety ambony tany. Ka mahereza tompoko, mijoroa tompoko, atsovo Jesosy miova, ary aoka homendrika an'Andriamanitra tokoa ane ny fiovantsika mba hafaly ny tompo isika tsiraray avy. Izay tompoko ny fotoanan'io dia mahereza trany aza mitsahatra ny mivavaka fa miantso anao Jesosy. Ho avy Jesosy tompo, mibeba dia mbola misy ny fotoana. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra.